faritra maro eto Madagasikara dia ahitana manga avokoa. Marina fa any amin'ny faritra avaratra andrefana sy any avaratra no tena betsaka azy. Nefa tsy azo diny tsy hita fa misy ihany koa eto ampovoantany ary toerana iondrana ny vokatra koa eto. Rafitinina dia manerana ny Madagasikara izy, any atsimo, any avaratra, any andrefana ary any ampovoantany. Ny tarehin'isa hita eto dia efa tamin'ny 1770 fa ny tiana aseho amin'io dia ny vokatra amin'ny toerana voatanisa rehetra teo aloha dia manamafy fa mpamokatra manga i Madagasikara. Maro dia maro ny karaza manga misy eto Madagasikara. Misy 370 izy ireo ao amin'ny station de recherche Mangatsa Fofifa any Mahajanga io, 530 ny karazana no hatsaraina ary 8 ny zanatany. Raha eo amin'ny 7 taonany ny karazana manga no hatsaraina no manome voalohany, ny manga zanatany kosa dia eo amin'ny 5 taonany. Arakaraky ny karazany sy ny taonany ny vokatra omeny manga iray, fa mahatratra 50 kilao hatramin'ny 500 kilao isaky ny fototra sy isa-taona izany. Ny fahatezany dia 80 hatramin'ny 80 taona. Telo volana eo ihany no tsy ahitantsika manga eto Madagasikara dia ny volana Mey, Jiona ary Jolay. Voankazo tsara ny manga ary hita aty amin'ny tany mafana, indrindra ireo karazana no hatsaraina. Anisan'ny voankazo ahondrantsika any ivelany manga ary ny tsena amin'izany dia mbola malalaka. Betsaka ny manga maniry eny rehetra eny amin'ny sisin-dalana makany Mahajanga ohatra, any amin'ny faritra voalazantsika teo aloha fa mamokatra ary toa tsy misy tompony ny sasany amin'izy ireny. Mila fikarakarana sy fanaraha-maso akaiky toy ny volo rehetra izy ireny. Nahoana moa? Satria be dia be ny tombontsoa azo antenaina avy aminy. Koa entanina isika ikarakara ny fambolena manga efa misy ary amporosena ambony koa na dia eo an-tokotany azy. Inonavy moa izany tombontsoa azo avy amin'ny manga izany? Mitondra otrikaina betsaka sy maro karazana ary fibra ny manga. Faharoa, miaro ny tontolo iainana izy. Mamaka midina ny fakany manga ary mety midina hatrany amin'ny 9 metatra izy. Noho izany dia mamatra tsara ao anaty tany izy. Misy faka hafa koa izay midina any amin'ny 2 metatra sy 20 any ambanin'ny tany, miainga avy amin'ny faka ety ambony ary mety mivelatra eo amin'ny 7 metatra miala ny fototra manga. Noho izany firafitry ny fakany manga izany dia anisany manampy amin'ny fiarovana ny nofotany izy, tsy matahotra avokoa ny manga. Fahatelo, ny farany nefa ny lehibe indrindra dia maro ny karaza manga no hatsaraina, misy eo amin'ny 530 eo ary 8 ny zanatany araky nefa voalaza teo aloha. Koa sariana ary ny saintsika eto mba hiaraka hikajy izay efa misy ary ampitombo sy ampiely miaraka ireo karazana ireo fa anisan'ny arim-pirenena ireo.
misy fomba fiotazana manga manokana ve? Eny, misy tokoa mba anamorana ny fitehirizana azy. Marihana aloha fa ny grefy sy ny karazana no atsaraina dia eo mivolana o ka hatramin'ny avril eo no manome voa, ary ny zanatany kosa dia oktobra ka hatramin'ny febroary. Tsara rehefa mioty ny anasiana tahony kely eo amin'ny 2 cm mba hiarovana azy amin'ny ratra sy ny ditiny. Ahoana indray kosa ny fitehirizana azy? Soma izy dia efa tsara raha hotazana, izany hoe raha vao manomboka miova ny lokony. Tandremo tsisy ratra mba tsy hahatonga ny fahalovana. Atsoboy eo anaty rano mafana 5-20 degré mandritra ny 10 minitra mba hamonoana ny olatra na otrikaretina mety hita eo amin'ny hodiny. Dia ataovy amin'ny toerana mangatsiatsiaka. Amin'izay raha mbola tiana ho tehirizina ela, eo amin'ny 10 andro eo ny faharetany ny fitehirizana azy amin'izany. Fa raha avy dia hohanina kosa dia tsara sy be otrikaina kokoa izy raha tena masaka vao hotazana, ary io dia azo tehirizina ao amin'ny faritra ambanin'ny vata fampangatsiahana eo indray andro na 2 andro eo ny faharetan'ny fitehirizana azy amin'izany. Hitantsika teo aloha fa misy vitamine A sy C ny manga raha tsy hijery ny hafa isika. Inona indray no azonao lazaina mba hinanana azy araka ny tokony ho izy? Raha atao ny fampitana ny manga amin'ny karaoty ohatra, satria samy ilay ao anatiny hoe voankazo sy legioma mavo sy maitso, dia hita fa ny manga no be vitamine A sy C. Raha ny vitamine C no resahana dia vitamine C entin'ny manga 100 gramma 2 dia mira amin'ny entin'ny voasary 100 gramma iray. Manga 100 gramma 3 dia ampy tsara hitondra ny vitamine C ilain'ny vatan'olombelona iray ho amin'ny 2 andro, ary manga 4 kosa ho an'ny vehivavy be voka, na antsoina amin'ny teny baiko hoe apport nutritionnel conseillé. Marihana fa ny vitamine C hita ao amin'ny manga dia miena arakaraky ny mahamasaka azy. Raha ny vitamine A indray kosa dia mampitahintsika amin'ny karaoty. Ny vitamine A entin'ny manga dia toy izao: ny vitamine A entin'ny manga 100 gramma dia mira amin'ny vitamine A entin'ny karaoty 500 gramma. Manga iray milanja eo amin'ny 100 na 100 gramma na 20 gramma eo arakaraky ny fahamasahany, dia ampy hitondra ny vitamine A ilain'ny olona iray ao anatin'ny 2 andro. Io ilay natsointsika teo ambony hoe apport nutritionnel conseillé. Marihana fa ny vitamine A ao amin'ny manga masaka iray dia mitombo arakaraky ny fitombony ny fahamasahany. Azo ampidirina tsara ao amin'ny fikarakarana nahandro ny manga. Ankoatra ireo voalazanao teo aloha ireo, mbola misy tombontsoa hafa koa ve entin'ny manga? Misy tokoa raha ny lafin'ny fitsaboana no jerena. Ny voan'ny manga ohatra dia entina mitsabo sy miaro amin'ny gripa sy sery noho ny vitamine C betsaka hita ao aminy, ary koa manalava ny andro iainan'ny olona tratry ny homamiadana araka ny voalazan'ny docteur Linus Carl Pauling, physicien sy chimiste américain iray. Ny vitamine A indray dia miaro ny fahitan'ny maso. Noho ny vitamine maro karazana sy betsaka ary ny antioxydant hita ao amin'ny manga dia amporosihana isika hihinana azy. Rejima tsara ho an'ny olona manena tena sy ny marary fo sy lalandrà koa izy. Mahatanora ny sela, mampiadana ny fahanterana, manadio sy manatsara ny rà, ary ny fibra betsaka entiny kosa dia miaro amin'ny homamiadan'ny tsinaibe ary miantoka ny fahatsaran'ny fandevonankanina. Ny ravin'ny manga indray dia mahabe fivalanan-drano. Toy izao ny fikarakarana azy
ravina manga 5 grama atao anaty rano 2 litatra ampangotrahana mandritra ny 10 minitra saromana dia avela angatsika dia sotroina in-3 isan'andro 2 tasy. Ny raviny manga ihany koa dia mampitsahatra ny fivalanana tsotra. Ravina manga tanora no ampiasaina amin'izany. Ny hoditry ny hazony manga dia sasana madio tsara dia ampangotrahana dia azo ampiasaina tsara anadiovana fery ary dia manasitrana mampikatona ny fery aingana izany. Ny atin'ny voamanga izany hoe vakina ny voamanga dia misy atiny ao anatiny dia totona iny dia fanafodikakana tsara koa. Nahoana moa no manga no nosafidianao no resahana teto? Satria miaro ny tontolo iainana, mitondra otrikaina, mitondra vahaolana maro ho an'ny fahasalamana, mahavoky, mampiditra vola. Fototra manga iray dia manome voamanga 300 kilao eo arakaraky ny fahaterany sy ny karazany. Izany hoe raha vadintsika vola ka atao hoe 10 ariary ny kilaon'ny manga iray dia mampiditra vola fanampiny ao an-tokantranontsika eo amin'ny 300,000 ariary eo. Inona ary ny teny tianao ampitaina mba hamtinana izay rehetra voalaza izay? Lazaina ny tombony azo eo amin'ny ara-pahasalamana, ny lovavela ho an'ny taranaka sy ny tontolo iainana lovan'ny taranaka. Izany ary andao hiaraka ikajy ireo karazamanga efa misy eto amintsika misy 370 ary anaparitaka azy ireo manerana ny nosy ho an'ny malagasy rehetra sy ny taranantsika any aoriana. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatoy ny ety amin'ny DRZV Ampandrian'Omby Antananarivo na koa miantso ny laharana manaraka izao.